Betabe mihitsy nareo no miteny, betabe mihitsy ianareo no manana an'izao fisainana sy firiana izao hoe Madagasikara firenena pays chrétien, kanefa hitanao eto daholo ny karazana tsy fandriam-pahalemana voaingana kely zao tsindronantsy, ny resaka lohatapaka, ny halatra voamaso, ny resaka fanondranana bois de rose, corruption izany, ny volamena mivadika fonjam-by sy ny zavatra be da be ohatran'izany, ny alabato sy ny toeto zany hita eto a Madagasikara daholo. De maninona zareo sinoa tsy mivavaka am Jesosy kanefa mandroso be ny fireneny jere ny pays européen ohatran'ny hoe Hongrie, ny Autriche sy ny ohatrohatran'ireny mandroso be mihitsy Pays-Bas, nefa tsy de mivaky loha am'izany resaka hoe Jesosy sy fivavahana izany. Zao ny zavatra ampitaiko amintsika. Zao ny zavatra ampitaiko amintsika. Marina foana ny Baiboly hoe sambatra ny firenena manana an Jehova ho andriamanina. Ireo pays manan-karena ireo zany tsy voatery hoe ho sambatra ireo. Za miaina aty a Europa, aty a la France, de hitako amin'ny fiainana andavanandro zany hoe tsy fahasambarana aty amin'ny tany manan-karena izany expérience vie sociale. Ny hoe manan-karena indray normal ry zareo raha manan-karena satria izy naha tsy mivavaka am Jesosy ary izy tsy manao pratika à la lettre ny Baiboly ary izy tsy tariny fanahy izy, de izy kosa miaina lalàna état de droit, zany hoe miatra ny azy ny lalàna. Ny resaka corruption zany na de misy ary de ataoko hoe à l'échelle de 5% na ohatrohatran'izany, pas plus de 10%. Fa any amintsika dia hoe mpivavaka isaky ny elakelan-trano fiangonana partout tena hoe église any daholo ny Ocradé maneran-tany, Bishop Cohen sy ny mpaminany, mpamily cyclone, aloha tsy teny betsaka kanefa mahatra le firenena satria ny antony ilay firenena dia manaja an Jesosy amin'ny molotra fa tsy manaja amin'ny fo. Ny Baiboly nefa de mazava ny soratra masina hoe Andriamanitra tsy azo vasivasiana fa izay efafin'ny olona ihany no hojinjaina. De ny problème malagasy sady tsy tany-tandalàna no vahoaka tsy miaina ny famarinan'ny soratra masina fa miatsara velatsia. Averiko izay teniko faran'izay hoe ny problème ny malagasy, ny firenena malagasy dia sady tsy mampiatra lalàna, tsy mba tany-tandalàna, tsy manara-dalàna gaboraraka, no sady vahoaka tsy selon la Bible tsy miaina soratra masina fa miatsara velatsia, miafina ao ambadiky ny soratra masina, manao ny soratra masina ho filana sy fitadiavana tombotsoa. Normal raha podro ny firenena malagasy. Normal ny firenena aty Europa, ny Anglisy sy ny firenena mandroso rehetra raha misongadina am'izay fandrosoana izay satria na tsy mivavaka ary zareo de zareo kosa mandeha araka ny lalàna. Zay le afatra mazava be zany fa sura fa mbola be da be no tsy andray an'izany afatra izany fa juste mizara fotsiny izahay na de izay na ray. Rahasoa.